manaraka tsara anao fa zavatra tena important be no zaraiko tao amin'ny testamenta taloha dia milaza baiboly fa ny zavatra tokony hohanina sy ny zavatra tsy tokony hohanina ny tena ny baiboly hoe misy biby maloto misy biby madio misy fotoantsika mila miverina ao amin'ny teny tsara mahita ny sakafo izay omen'Andriamanitra antsika ho fiainana tsy ny sakafo izay nomen'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha izy Jesosy le izy kanefa nihinana n'ireny sakafo ireny ny razanareo nefa mbola maty any zany mahatonga ny tompony tena amin'ny jaona toko fahenina jereo kely ny jaona toko fahenina resaka momba ny hanina kely vetivety jaona toko fahenina manokana andiny fa sivy efapolo ka hatrany andiny fa raika dimapolo ny razanareo nihinana ny mana tany anefitra nefa maty any toy Jesosy ity ny mofo izay midina avy tany an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy zany mofo velona izay midina avy tany an-danitra raha misy mihinana n'ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary mofo izay omeko dia minofoko fiainana izao tontolo izao inona ty ny tompo tenenina tompo dia nilaza fa ny fiainana tsy ao amin'ny hanina tsony fa ny fiainana ao amin'ny fanahy za kosa rozy ny tompo milaza eto anomenareo fihinana miantoka ny fahavelomanareo mandrakizay mila isika manam-potoana miota andinihana sy andraisana zavatra avy amin'Andriamanitra ho atsika ao amin'ny teny afa-tsika mihinana tsara sy misitraka ny vokatry ny fanamarana izay omen'Andriamanitra atsika ny apôstôly Paoly dia laza fa tsy amin'ny fihinana na fisotro ny fahajakan'Andriamanitra araka ny Kolosiana toko 2:1-5 ka hatramin'ny 5:10 ny apôstôly Paoly dia laza fa ny fanjakan'Andriamanitra dia amin'ny teny sy fisaorana afaka mihinana ny zavatra rehetra ianao fa tsy ny zavatra rehetra ny tena fihinana satria ny famelomana anao dia tsy eo amin'ny sakafo hohaninao tsony fa amin'ny alalan'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo sy ny teny velona izay omen'Andriamanitra anao hozy Jesosy nofoko ny tena fihinana ny dikan'izay tsy le zavatra hohanitsika ohatrany hoe mangahazo vary vitamina protéine tsy reny zany ny tena fihinana fa reny azo hohanina matoa Jesosy miteny hoe nofoko ny tena fihinana manambara ny tenany izy dia ilay teny velona maneho amin'ny fiainan'ny olona fa raha mihinana ny tenin'ny olona mahazo fiainana ary ny teniny tena fihinana tsy marety akao n'Andriamanitra alleluia alleluia ny zavatra tsy vitan'ny sakafo omenanao inona ny zavatra tsy vitan'ny sakafo omenanao fa vitan'ny fandraisana sy fiomborana amin'ny Jesosy sy ny fanahy ohatra tsy sakafo manasitra n'olona zany tsy sakafo mitondra fahasalamana zany tsy sakafo mitondra fananganana zany tsy sakafo mitondra famelomana zany tsy sakafo mitondra fiainana mandrakizay zany amin'izany dia tsy hoe mahazo misakafo dikan'izay tsy hoe tsy mahazo misakafo indray tsika fa zao le izy ny apôstôly Paoly miteny tsy amin'ny fihinana sy fisotro le izy fa miteny sy fisaorana rehefa manomboka misaorana sy makasitraka ianao eo am-pihinanana sakafo dia le teninao eo am-pihinanana miantoka ny fahasalamana sy fahatsarana ho anao rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao mialohan'ny nihinan-kanina zay ny tokony zava-dehibe indrindra betsaka amin'ny olona maiky sakafo izy dia tsy mivavaka nefa tsy fantany fa le fahavokisana azony eo sy antoka ny fahasalamana akory eno tsara tany amin'ny testamenta taloha misy ny biby maloto misy ny biby madio dia ve le olona mifady biby maloto sy biby madio tsy haiko tsony hoe iza ny hohanina ry iza ny tsy hohanina fa zao amin'ny testamenta vaovao indray dia eno tsara ny zavatra misy firenitsika mahazo antoka fa ny sakafo hohanitsika amin'izao eto ambony tany fiaina produit chimique ary ny produit chimique reny mbola ratsy lavitra noho ny biby maloto satria pozina ny reny dikan'izay misy sakafo matsiro ho andela fa mitondra pozina ao anatin'ny vatanao ny problema nefa dia zao ao anatin'ny sakafo hoan'ny olombelona zany amin'izao any farany zao be dia be ireo karazana sakafo matsiro nefa mitondra pozina fotsiny anatin'ny vatanao ka raha tsy mivavaka ianao dia mihinan-kinam-poana satria fihinana fotsiny reny fa tsy tena fihinana reny hozy Jesosy nofoko ny tena fihinana ny teniko ny tena fihinana rehefa feno teny ianao ka misaotra an'Andriamanitra eo am-pihinanana le teny iny manafoana ny pozina ao anaty sakafo ary mamadika an'izay rehetra hoaninao mitondra fahasalamana eno tsara misy olona be dia be manan-karena manan-katao madio nefa morandray microba izy ozy izy nareo miaro n'ireny kambotsy sy sahiran'ireny na manakaiky zordina azy izy salama foana dikan'izay tsy miankina amin'ny loto sy ny zavatra ety ivelany no mitondra fahasalamana ho anao fa miankina amin'ny fahafenon'ny teny sy fatakarana ary ny fanontona amin'ny fanamasina miaro anao ka androany arivo manana atoka ianao fa io herin'Andriamanitra io ny asa eto androany arivo
mitondra tsara tana zay mandeha ao miracle mafy to Hallelujah. Ka tsy sakafo rehetra hoanintsika dia mamelona vatantsika daholo. Maro ny zavatra zoanina fa mifolopozona ozy aty eo. Jona tsara ny Romanina toko fahavalambin'ny fanaky ambin'ny folo. Iverina kely tsika dia hiditra any amin'ny vavaka amin'izay aorianan'izay. Ao Romanina toko fahavalambin'ny fanaky ambin'ny folo voalaza amin'ny Baiboly fa raha ny falaza nanangana Jesosy tamaty no mitoetra ao anatinareo miresaka momba ny fanamasina izy. Dia izay nanangana Kristy Jesosy tamaty no mamelona ny teninareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Amin'ny Luka toko fahavalambin'ny fahaefatra Jesosy niteny fa manam-pahefana madika ny sakafo rehetra hoaninao izy ho tonga soanao ra-pahasalamana rehefa isaorany zany rehefa omemboninahity zany. Zany mahatonga ny apôstôly Paoly milaza fa ny anina rehetra dia ho amasinina miteny sy vavaka avokoa ary midika zany fa ao amin'ny teny ny zava-miafina mahatonga ny sakafo tsara sy mahasalamanao. Tsy vokatry ny vitamine, tsy vokatry ny élément ilay vatanao intsony avy aminy. Sy zay no mahatonga an'ilay fahatsarana avy amin'ny sakafo fa avy amin'ny teny mpinoana zay lazainao sy ny raisinao avy amin'Andriamanitra miteraka fisaoranao anatinao manova ny haninao rehetra ampahatanjakanao. Tsika atao tsara zany no misoroka aretina avy amin'ny zavatra hoanintsika manomboka izao rehefa mivavaka tsika melohan'ny fotoana hinanantsika azy. Ny teny eto Andriamanitra ho an'ireo olona misakafo tsy mahatsiaro fisaoranao azy reny sy reny tonga dia mandrapaka sakafo tsisy vavaka reny. Fantatsika tsara fa ny fiainan'ny vatan'olombelona dia ao amin'ny raha ny fiainan'ny vatan'olombelona olombelona tsotra zay. Zana toko voalohany faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo Baiboly dia milaza fa zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary ao bokin'ny Jona toko fahatelo ambin'ny fahaenina Jesosy Kristy niteraka atsika tamin'ny alalan'ny fanamasina. Rehefa nandrainy Jesosy ianao dia nateraky ny fanahy ianao. Dikan'izay tsy lalàna ranofitsony no mifehinao fa lalàna ra-panahy. Ary lalàna ra-panahy io manam-pahefana eo amin'ny nofo lalàna ra-panahy io. Ho aza vaiko aminao anatin'ny fotoana fohy amin'izay hoe ahoana ny ampitanga an'ilay fahagagana sy atonganao andrano tsy maintsy salama ka na kansera ny ao anatinao na mety voan'ny VIH ianao tena miangavy ianao andana miazakazaka amin'ny sabotsy manaova contrôle laorina ty fivony androany ty fotsiny fa zay zavatra rehetra pozitif atao amin'ny ranao nefa tsy izy ho foanan'Andriamanitra daholo amin'izay. Alleluia. 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 Andriamanitra niteraka atsika tamin'ny fanahy. Ity ny fahazavana azoko menanao androany arivo. Fanazavana tsotra le izy. Rehefa tonga kristiana tsika dia manana natiora roa ao anatsika. Natioran'Andriamanitra sy natioran'olombelona. Natioran'Andriamanitra miantoka an'ilay fiainana mandrakizay ra-panahy. Io le fiainana tsy voafetra eo amin'ny nofo fa aseho eo amin'ny nofo. Ny fiainana kiray faharoa le novaitsika tamin'ny ray aman-dreny. Io le fiainana voafetra amin'ny tontolo fisaintsainana sy zay zavatra mety hoe mahatapitalaka lenao ra-patakarana. Rehefa nateraka indray tsika dia manana fiainana mandrakizay eto anatsika. Noho izany le fiainan'olombelona manomboka tsy hitatsony fa fiainana anankiray no mitondranao. Io le atao hoe fiainan'Andriamanitra ao anatinao. Ary io fiainan'Andriamanitra ao anatinao io le fiainana omen'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Ka ny Baiboly dia tsy miteny hoe ringana ny oloko satria manana fiainana anankiroa izy. Fa ozy izy ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana an'izay zavatra efa nomeko ao anatiny sy ananany avy amiko. Ny olona anankiray zany zay mbola tsy nateraka indray dia natsoina hoe olombelona tsotra ny fiantsoana azy. Ny fiainana ananan'ireny olon-dreny dia mbola fiainana ao amin'ny raha. Mila manao analizy any amin'ny dokotera izy mijery hoe inona daholo tsy metimety eo amin'ny rahany dia mitebitebo lava ny fiainany satria mbola miaina amin'ny nofo amandra izy. Zany mahatonga Jesosy miteny hoe rehefa nateraka indray ianao ka mino azy dia na dia sotra ava mahafaty azy ianao dia tsy hampaninona anao zany. Ny antony satria le fiainana nanao vaovao dia tsy ao amin'ny raha fa ao amin'ny fanahy. Ohatr'izao fiseho an'ilay izy. Tamin'ny fotoana nanomboana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Iresaka amin'izay tsika. Iza ny haino tsara ataotra tsara ny tanany izay mihaino. Avy any Jesosy dia nikapohany. Izy nikapohany iny voaka rano vatany. Tonga teo amin'ny hazo fijaliana indray izy nomboana teo amin'ny tanany sy ny tongony boiboika be le raha. Ary fahatelo farany nandray lefina farany zay lava be ohatr'izay le olona nitsapa hoe maty marina ve sa tsy maty. Tonga dia nitrobarany avy eto nahazo ny fony teo amin'ny akavila izy. Teny zavatra ny seho voaka ny rano voaka ny raha dia voaka ny rano. Fa inona ka ny dikan'le hoe
rehefa trobarana dia mivoaka rano le olona fa tsy raha tsony ritra tanteraka ny raha taon' Jesosy nantany dokotera nantany olona scientifika ahako fa miprofo fa tapitra hatreo ny raha ao anatin'ny vatany olona dia manomboka mivoaka rano ny vatana. Jesosy vao nomboana vao nyle fonina vaky ny fony voaka ny rano voaka ny raha ritra nomeny Jesosy ny zanak'olombelona tanteraka vonina ho anao ny rahany ary ny rahany Jesosy rery ny rahany Jesosy rery no miteny sy tsara lavitra no rahany abela satria ao amin'ny raha mamaly ny fanahy zay mahatonga Jesosy ny tena ny fanekena vaovao tia ny raha zay nalatsako anareo zao natao ho fahatserovanao izy ho famelana ny fahotanareo misy fiantraikany amin'ny ara-pananao ny fandraisanao an' Jesosy sy ny fanananao ny rahany Jesosy midika zany fa Jesosy nalevina tany am-pasana zay olombelona maty tsisy raha dia zao ny zavatra nitsanga rehefa tonga tao am-pasana ny fanamasina vatana mangatsika tsisy rano ny saromany dia tamin'ny Jesosy nitsangana tamaty olombelona tsisy raha izy fa velona izy tsy mareteka ao an'Andriamanitra fa inona ny antony zay inona ny antony zay zavatra zay rehefa betsaka ny rano very tamin'izy ny kapoana sy nomboana zany mahatonga ny rano mivoaka niaraka tamin'ny raha rehefa nile fonina teo amin'ny hazo fijaliana izy Jesosy lazaiko teo nalevina tsy nisy raha tsony teo amin'ny vatany ary lay fisoroana tao amin'ny Jesosy lay fisoroana tao amin'ny Jesosy tamin'ny nandatsahany rano ho an'ny olombelona rehetra ho famelan-keloko dia tanteraka soamatsara nalevina tsy nisy rano tenany amin'ny Romana 9:4 tamin'ny Jesosy Kristy maty tao am-pasana nanarina ny vatany Jesosy ny fanamasina namela azy sy nanangana azy tamaty dia every vatana tsy misy rano natsanga ny fanamasina tamin-kery ho velona indray Jesosy Kristy tompony tsangana tamaty tsy nisy raha sainy hoe mandeha izy fa tsy nisy raha tao amin'ny tenany saingy velona izy no ny fanahy zay nanangana azy tamaty amin'izao sika rehefa nandray an' Jesosy dia nandray an'izany fanahy nanangana vatany Jesosy tamaty tsy nisy raha zany koa ny fiainana zay nananao amin'ny fahateram-baovao dia tsy raha fiainana nananany Jesosy talohany nahafatesany fa le fiainana taoriany fitsanganany tamaty ary io fiainana io dia le fiainana tsy miankina amin'ny raha fa miasa mamelona amin'ny olona ao amin'ny fanahy na tsy nisy raha aza dia velona Jesosy tsy mahareteka ao enona izy antonirivo raha olona tsisy raha maty natsanga amin'ny fanamasina tao hoe Jesosy nitsangana tamaty dia zao aza mikoropaky ianao ninina lazay mpitsabo momba ny rahanao hoe misy an'izao ato raha tonga saina tsara ohatry ny Paoly ianao ka manapahatakarana fa efa ho fanahy le fiainana dia nidikan'izay nitsikitsika ianao nakekerin'ny menarana mahafaty aza misy pozina zay ny tantara-piainan'ny Paoly amin'ny asany apôstôly tonga 9:20 tsy tahita mihitsy izy fa naifony le menarana ho any anaty afo satria mantany fa tsy ao amin'ny raha tsony ny fiainany fa ao amin'ny fanahy